baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Mbola raisiko fifaliana lehibe ho any miona aminao indray amin'ity anio ity. Hanohizantsika ny fiarah-mianatra ny soratra masina mahakasika ny mariky ny bibity, inona tokoa moa izy io. Kanefa mialohan'izay dia sitrako indrindra ny miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao. Ny namanao Richard Andrianjatovo no manoloana anao amin'ny alalan'izao feo izao. Koa dia asaiko ianao mba hiaraka hivavaka amiko. Ry rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Mamindrafo ary mamelany heloka satria olombelona tsy tanteraka izao miantso ny anaranao izao. Koa mamelany heloka anao ary amin'ireo fo aho. Toy izany koa ity namako ity. Hiaraka hianatra ny tenin'Andriamanitra izay ary hamerina indray handinika izay voalazan'ny teninao marina. Koa omeo anay ny fananao masina ampianatra anay, ampitoetra ny teny ho ao am-posy ao an-tsainay. Ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny mariky ny bibity. Inona tokoa moa ilay marika? Araka ny efa nianarantsika teto dia misy ireo fanjakana lehibe izay nanjaka eran-tany ary ny fandimbidimby izy ireo. Kanefa arakaraka ny fandimbiasany dia ny enatrany, ny velaran-taniny, ny heriny ary ny fahafahany manao. Nebukadnezara, mpanjakan'i Babilôna ny voalohany. Dia avy eo ny Mediana sy ny Persiana. Dia avy eo ny Grika izay nentiny Alexandra lehibe. Dia ny dimbiasan'ny fanjakana Romanina izay nizarazara ho fanjakana Eoropeanina tandrefana ankehitriny. Ireo fanjakana izay ny tany sekotery aloha dia nanana fahefana maneran-tany araka ny voalazan'i Daniel 2:7. Tsy vitany hoe nizara folo fotsiny moa ilay fanjakana Romanina, fa araka ny voalazan'i Daniel 2:7 dia tsy tambatra mihitsy izy, fa misy ny vy sy tanimanga mbola fotaka. Dia tsy mety mitambatra mihitsy zany vy sy tanimanga mbola fotaka zany. Arao tsara ny tantara fa tsy mety raisaina reo, na dia hoe miraisaina fona fotoana fohy aza. Ary misy aza ny firenena matanjaka toy ny vy, misy koa ny firenena mantra sy andalam-pandrosoana aseho ny tanimanga araka ny voalazan'i Daniel 2:7 ka hatramin'ny 7:7. Ka rehefa nizara folo ilay fanjakana Romanina dia lasa Eoropeanina tandrefana ankehitriny, dia nisy anankiray nipoitra taorian'ny fizarazarana folo. Dia tsy inona zany fa ny fanjakana anankiray tao Roma dia i Vatican. Daniel 2:7, ny 9:9 sy ny 4:20. Ka na dia kely azy izy satria eo amin'ny 4:20 hektara eo monja ny velarany, dia mifanohitra amin'izay akelin'izay no voalaza fa izy fiantraikany amin'izao tontolo izao. Iankoka aminy avokoa izao tontolo izao araka ny voalazan'ny Apokalipsy 7:9 ka handray ny mariky ny fiandrianany ny mponina ambony tany satria tohanany dragona na ny devoly izy. Apokalipsy 7:9. Biby dia anankiroa no voalaza fa hiara hiasa araka ny voalazan'ireo mpandinika amin'ny Baiboly ary anisan'izany Lotera dia
ny fahefana papaly voalohany ary ny amerikanina ny faharoa. Ny baiboly de manambara fa iara-iasa reo karazana fanjakana anakiroa ireo, de ny amerikanina sy ny vatikanina zany miaraka amin'ny sary ny bibidi. Ny mariky ny bibidi de ny fanovana ny marika na ny tompo-kasen'Andriamanitra, de tsy ino fa ny sabatan'i Jehova ho amin'ny andro alahady amafisy ny lalam-panjakana izay didin'olombelona. Ny fanajana na ny fankamasinana ny alahady ho solon'ny fahatsiarovana ny sabatan'i Jehova no mariky ny bibidi. Ny biby fiompo moa de tsy maintsy manaraka ny lalàna apetraky ny tompony, tsy afaka mandika ny fitsipika apetraky ny tompony izay miompy azy ny biby fiompy. Tsy azonao fehezina toy izany kosa ny bibidi satria manana ny lalàna, de ny lalàna ho azo manokana izy na ny lalàna ny tenany. Tsy rediredy akory zany, fa misy ny tantara afaka tsara mihitsy manamarina an'izany. Fa iny de fomba teo amin'ny fanjakana Romanina ny mivavaka sy miankoka amin'ny masoandro eny an-tendrombohitra isaky ny alahady. Io andro io no niraisy ny fiangonan'ny Roma, ary tsy io ihany fa ny fahefana sy ny toerana nanana ny amperora Romanina mihitsy de niraisiny avokoa. Nanomboka hatreo de nanomboka noseho avokoa ny voalaza ny apokalipsy 7:10 mikasika ny Roma kristianina teo ambany fitantanan'ny papa. Tsy fitiavana tehana soketa velively zany, fa misy ireo tantara sy rakotsoratra maro manapirofo ny mahamariky ny bibidi ny fankamasinana ny alahady. Ndahoany isika hitanisa asa soratr'olona vitsivitsy. Ny anankiray de ilay voalazan'ny Plain Talk About the Protestantism of Today, pejy 520. Toy izao ny voalazany: ny fanazavana ao amin'ny katesizy de tsy miaotra mihitsy milaza fa ny Eglizy Katolika no tompo marika tamin'io fanovana io. Hoy ny Monseigneur Louis Gaston de Ségur. Ny fanajan'ny protestanta ny alahady dia haja omeny ny fahefana katolika na de tsy fanahy ininy aza izany. Ny fanambarana manaraka dia toy izao: ilay Johan Eck de nanamafy teo anatreny Lutera indray andro fa ny Eglizy no nanova ny sabata ho amin'ny andro alahady noho ny fahefana ananany, ka nanesoan'ny Lutera mba nome azy ny porofo marina ny antony hanavaoza ny fivavahana nefa izy mbola mitoy manaja ny alahady ihany. Namafisy ny arseveka Gaspard de Fosso izay fanovana noho ny fahefan'ny Eglizy ny sabata ho alahady zay tamin'ny konsily tao 30 ny daty ny 12 janoary 2019. Ny asa soratra manaraka dia ny konsily tao Laodicée tamin'ny taona 497 de manamafy fa lalàna ny Eglizy ny fanajana ny alahady. Na de mbola tsy nisy protestanta aza tamin'izany de efa nisy ireo mpitandrina ny sabatan'i Jehova. Ny taona 1700 indray hoy ny fanambarana manaraka de nanao antso ny manam-pahefana sy ny piasa ary ny olona rehetra ny papa Jean 23 ny mba anajana ny lalàn'Andriamanitra sy ny lalàn'ny Eglizy, ka tafiditra ao anatin'izany ny fankamasinana ny andro alahady. Ny fanambarana manaraka de toy izao: ny papa Joan Paul faharoa tamin'ny volana May 1709 de nanohy izay antso izay ihany koa tao amin'ilay taratasy tondra ny anarana hoe Saintissimos Naos
nalefany ho an'ireo eveka sy mpino rehetra, indrindra ho an'ny governemanta rehetra mba hiantoka tsara ny fakamasinana ny andro alady ho andro fivavahana, indrindra any amin'ireo toerana mampiroborobo ny tao zava-baventy. dinio avy amin'izany nefa miditra tsy kelikely ny fiankofana ho amin'ny andro alady, ary izay no amerina mora foana ireo miambo protestanta ho eo ambany fahefana papaly indray, tsy maintsy ho tanteraka izany. Ry namako, mialoha indrindra nikatona ny varavara-pasoavana ka irotsahany loza fito farany ho avy Jesosy aorianan'izay, satria efa vita ny fanomboka-se dia tsy maintsy hisafidy ianao, na ho ela zany na ho aingana, ny amin'izay hekenao na ny fanomboka-sen'Andriamanitra na ny mariky ny bibidi, aza mieritreritra fa tsy hakasika anao zany. Tsy maintsy hisafidy ianao namako, tadidio ny afatry ny anjely fatelo. Manao hoe raha misy miankoka eo anoloan'ny bibidi sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny handriny na amin'ny tanany, dia isotro ny divainy fahatezeran'Andriamanitra sady ampijaliana amin'ny afo sy solofara izy. Apokalipsy 3:17 ny 7-11. Apokalipsy 3:17 ny 7-11. Ary tsarovo fa Andriamanitra ny tokony ho ekena mihoatra ny olona. Asan'ny apôstôly 5 ny 7. Asan'ny apôstôly 5 ny 7. Anao ary ny safidy, fa ny anjarako dia manambara aminao ny marina, ny nisy ary ny mbola isy, dia aveo mivavaka ho anao fotsiny aho rehefa avy nanambara taminao ny marina. Mbola ito ty resaka ty fa arao tsara. Hatreo indray ny fiarako aminao amin'ity androany ty, mametraka amin'ny mandra-piona, mandra-pitafa aminao ny namanao ry Sarandrianjitofo. Raiso ny safidy, aza misafidy no very mandrakizay fa ekeo ilay fitiavana tolotra Andriamanitra ho anao dia ilay famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly?